fa ho an'ny ramatoa Norolalao Andriamahazo filohan'ny federasiona malagasy ny taranja fototra atletisma dia nambarany fa dia tratra ny tanjona aloha raha tamin'ity faninanana ity ary efa eo andalany manomana sahady ny Lalaon'ny Nosy amin'ny taona 2024 izy ireo mbola isy moa zany ny fifaninanana maromaro izay mety ho karakarain'ny federasiona melohany izay fahatongavana amin'ny Lalaon'ny Nosy izay. Ny azo ambara voalohany indrindra aloha eo amin'ny lafiny fandraisana anjara dia ny tombony ny mpandray anjara ny betsaka ny atleta tongavany faritra sy eto Analamanga moa nisy amin'ny betsaka indrindra. Ny zavatra azo lazaina koa eo amin'ny lafiny performance misy performance le tsara indrindra ny eo amin'ny cadet nisy nanana performance tsara ny ankizy ary ny junior koa ary ro ankizy reo mbola manao compétition ary amin'ny toute catégorie ary mandresy ny lehibe noho izy ka mba tena mahavelom-bolo satria hita zany fa manana relève tsika eo amin'ny taranja atletisme. Hiatrika ny Lalaon'ny Nosy tsika amin'ny taona 2024 aiza aiza ny atao hoe fiatrehany sy fanomana ny federasiona ny atletisme satria io ny anisan'ny hoe azahoantsika medaly volamena betsaka. Ny fanomanana aloha dia efa napititra atleta nankizy valo dia eny siviko atao amin'ny centre d'entraînement Larby tamin'ity saison ty dia efa nitazonina hiatrika an'io championnat Jeux des îles l'océan Indien io ary ny ankizy any amin'ny sport étude koa mampime toky fa matanjaka afaremo cadet. Ankoatrin'izay le misy atleta 20 any Chine. Io moa zany coopération sino-malagasy miaraka amin'ny fanjakana dia ny ankizy any nandefa performance tsara be daholo ny performance ny ankizy ary mino izay fa tsy tsangamena sika amin'ny Jeux des îles amin'ny heritaona. Eritreritra fifaninanana hafa ankoatra ny fidina tompon-dakany Madagasikara ve ny federasiona entina hiatrehana izay fanomanana izay sa hoe ionina fotsiny amin'ny fidina tompon-dakany Madagasikara? Amin'izao fotoana izao aloha tapitra aloha ny championnat de Madagascar ny compétition nationale aloha vita. Course hors stade indray ny manomboka zao ikarakarana ny atleta zay hanao semi-marathon amin'ny Jeux des îles no hiatrehana andeha ho any Majunga zay hanao course hanao semi-marathon amin'ny volana septembre zay moa no tena hoe hanaovana présélection ho an'ny équipe zay hanao semi-marathon. Ankoatrin'izay 21 octobre ny marathon international de Tana sy ny 10 km dia avy eo ny relais marathon de Saint-Benoît mandeha mankany Saint-Benoît ohatran'isa taona misy ekipa mandeha reny zany fanomanana daholo ny amin'ny Jeux des îles amin'ny heritaona. Ny zavatra sika hoe ho atao fa vizana koa ny ankizy nga maverina avy any Chine sika hoe rehefa verina ny avy any Chine dia atsona koa ny natanjaka indrindra tamin'ity championnat ty dia Chine mitinina kely fa rehefa tonga le ankizy hoe tsy maintsy mbola repos satria vizana dia orina zay nga amizay afany satria amin'ny décembre any zay dia manomboka ny regroupement amin'ny Jeux des îles dia amizay fotoana zay hita eo fa tsy maintsy de façon tsy maintsy isy test matetika.